misaotra n'Andriamanitra aho fa mbola namin'ny rano foindray ka fitondrany niafatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa amin'ny volana janoary anangana-tsikefitsekema no hevitra lehibe hoe fototry ny finoantsika ny tompo. Raha tsy ao ny tompo foana ny finoantsika. Ary rehefa mamaky ny peritibatsika raha mijery n'izany Josoa efatra amby roapolo zany, sika malala fa ny malaza indrindra n'izany ny andiny faradimy ambin'ny folo hoe ray zasony ankonako dia anoko amin'izao safay nialantsika tamin'ny peritiba zany fa nikisaka ty amin'ny andiny fahasimy ambin'ny folo sika ilazana ny fifanekena nataon'ny Josoa tamin'ny zanak'Israely anehoany zany finoany zany. Mandalo ty amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa malaza indrindra amin'ny andininy faharoa no hoe ninitsy nafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy ty izy voaomby teo amin'ny andro fijaliana. Fa ny Matthieu toko fahaenina ambin'ny folo ray tsara mihitsy ireo andininy malaza rehetra manomboka amin'ny andininy enina ambin'ny folo lay nanekeny Petera ny Jesosy ianao no Kristy zanak'Andriamanitra vely dia io no maharesy lahatra atsika iangiana amin'izany hoe fototry ny finoantsika ny tompo. Ka raha mamaky zany Matthieu toko fahaenina ambin'ny folo zany miainga amin'ny dinidinika sy ataontsika hoe fanadiadina nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany. Ono ary reto mantsy ny mpianana zany ataon'ny olona hoiza moa ny zanak'olona. Dia namaly ny mpianatra sasany hoe iza hono izy Johana mpanao batisa. Verena kely eo ny andiny toko fahaenina efatra ambin'ny folo amin'ny Matthieu io ny andiny faharoa nahafantaran'ny mpianatra hoe zany mba tenin'ny olona momba ny Jesosy ty ny andiny faharoa amin'ny Matthieu toko efatra ambin'ny folo vakina andiny voalohany fa tsy fisokorana vakina io. Tamin'izany andro zany Herode mpanapaka nandre nilazan'i Jesosy ka ho izy tamin'ny mpanompo Johana mpanao batisa zay efa nitsangana tamin'ny maty izy koa izany no ananany hery hanao zao asa lehibe zany. Iza io miteny Herode Johana mpanao batisa io mandehandeha io fa nitsangana tamin'ny maty izy. Faonao hoe nitsangana tamin'ny maty zao nga izy maty. Efa kina manomboka amin'ny andiny fahatelo ny tantara Herode nihitsy ilay miteny io no nanino nampanapaka ny lohany Johana. Dia rehefa nahita ny Jesosy manao fahagagana ao tanànao izy dia lazay fa izy Johana mpanao batisa olo hoy ny sasany Johana mpanao batisa ahoy ny sasany Elia indray atserovana andreo fahagagana nataony Elia. Nakadiry mihitsy tamin'ny andron'ny Elia zany hoe nangatany tamin'Andriamanitra. Ohatra amin'izany ny mpanjaka voalohany toko fafito ambin'ny folo rehefa hamaky azy any an-tranonareo dia hamaky nareo ny nangatany Elia tamin'Andriamanitra hoe aza sina orana na ambokory amin'ny tany. I Jakoba nampatsiahany hoe nketsika ho any amin'ny Jakoba toko fahadimy sady mba mahazo lesona ho atsika sika no mahatsiaro ny Elia amin'izay. Jakoba toko fahadimy ny andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Io zany ilay fahagagana nalaza tamin'ny andron'ny Elia. Elia dia olona tahaka atsika ihany ary izy naheriny vavaka mba tsy natsan'ny ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny ranonorana telo taona sy enim-bolana ary nivavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra
nahavokatra nitady ary mahita ny ataon'i Jesosy ny olona dia revero fa izy ray ery mitsangana tamin'ny maty io na raha ny fampianarana Jiosy Elia niverina tany an-danitra satria Elia miakatra velona tany an-danitra dia nilazany Elisa indray andro hoe rikaiky eo iny Elia nakarina ao any an-danitra dia nahita zao ataon'i Jesosy zao ny olona dia lazay fa Elia niverina io fa ny sasany manao azy koa Jeremia moa nahalalana azy ary anarana omeny mpampianatra azy zany hoe faminany be ranomaso olony fiarahamonina tsy misy oko zany i Jeremia ty dia hita Jesosy io mandehandeha miaraka aman'olona io miresaka amin'ny ohatry ny Jeremia miveriny ty ina midika zany rehetrarehetra zany ny olona milaza azy koa zanonampanao Batisa Elia Jeremia nanankiray mpaminany ina nefa zany tsisy nahalala azy ny olona na raha mifiteny ankizy am'izao fotoana tsy tia halalany amin'ny Jesosy izy efa nampianarany mpaminany amin'ny Israely fa ho avy Mesia ary fantatra fampianarana masaka be tao amin'ny Israely zany hanao an'izao zany Mesia zany ary hitakita tao Jesosy zany fa tsy nanaiky an Jesosy zany Mesia zany izy fa mety ho Jaune io mety Elia io mety Jeremia nanankiray mpaminany ary fantatrareo amanaky titsika miteny ny Silamo miteny an'izany tsy Mesia zany fa mpaminany fotsiny ary ny amin'ny Silamo le dernier prophète c'était Mahomet hoy izy mikisaka indray zareo Mormon ary dernier prophète aminy tsy Mahometa zany fa izy Joseph Smith américain tsy laza ny malagasy hoe dernier prophète nay dia rano misy le prophète mandehandeha rehetrarehetra zao tsy alana fotsiny zao hoe tsy tia maiky an Jesosy Mesia fa ianareo kosa mba manao izao i Jesosy ny anankiray fantatra amin'ny karakterany mafana fo ary tsisy oatra azy mihitsy andeha amaly an Jesosy am'izany fanontaniana miezimezina atao zany izy io fantatra Andriamanitra zany toetrany Petery zany dia izy no nomena Andriamanitra fanambarana tsy Jaune malefaka kely oatra zany Petery zany mamay zany fantatry ny tompo io fantatry ny tompo ianao dia zay tandrify ianao fampona tandrify ianao zaka ny karakteranao anompona ho an'Andriamanitra io nomeny ianao misy olona zany tsy ho président mihitsy fa fantatry ny tompo ny karakterany misy olona bonaika fa très juste dia omeny tompo mitakam-bola leny tekoka teny ho am'izay ndraikitra fidian'Andriamanitra anao fantatry ny tompo ianao tahaka an'izany Petery namaly Petery mazava be valiteny Petery tsy tahaka zany atao sasany hoe Jaune mpanao Batisa Elia ny anankiray mpaminany fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velo ianao lay Mesia andrasa mahatsy ny elatsy ny ela ezimezina zany fanambarana nataon'ny Petery zany
ohatrany dia hoe ibeterany mahay mihoatra anao ny fariseo, ohatrany dia hoe ibeterany mahay mihoatra anao ny signature zay nilazalaza hoe Hérode tao anatiny hoe Jean-Baptiste Baptiste tsisy akory ny mahay toininy fa nomen'Andriamanitra azy zany fahalalana zany. Ary io miafina amin'ny fivavahana kristiana ny fanahy manao fanambaranao anatinao ao amin'izay tokony tsy maintsy ahafantaranao an'Andriamanitra iza moa zany Andriamanitra zany aminao. Tianao reo zany mety hanana conception zany Jesu Kristy zany amiko le mampianatra tsy misy oatra azy tanana hevitra anao samy milazany azy lazany rehefa za tsy manana pasitely samy manana ny lohany be ngeozabe reo ona tsy hanana ny heviny samy manana zay zany eritreretiny momba zany Jesu Kristy zany. Any anaty internet aza any natakarany sasany azy tamin'izao miadalaniny azy tiamonimony beny eo tena no tena ho any eo tombona tamin'ny azo fijarena mo lery zay misy fiteny lery dia milaza fa izy io no mpamonjy ny rahan'Andriamanitra aiza kory ny eo eo tsy rety manjony Israely hatsatsiny eo ary dia misy voataona niny manantsaina am'izany dila tsy maintsy mamanga mainjery zany internet zany voatalanao am'izany tsy taovy zay tateny eo zay teninao amin'ny internetinao tsisy mijery zany no lehibe sanareo mijery zany antsy eo nareo som'ny internet nareo tsy mijery zany izy tsy voatalatalanao am'izany antsy fa ny manantsaina ihany vohodikototsaina dia ao dia andaikana dia mandray tokoa dia io fa tonga manatsatso hatramin'ny fiangonana manatsatso hatramin'ny fivavahana enga ho tafaverina amin'ny toerana izy ny fiangonana eto Madagasikara enga engany fa efa tena efa lasa tary amin'ny hoe lahinjely manentso nisy ny farany manditsiko ny masoko tsy misisy tsy mahazava ny tso ny lalana zany lahinjely manentony zany. Egnany satria samy nahitsy ohatrany mba taninaminy tany zareo tohatrany mba heverina hoe manatoerana eto Madagasikara nay zareo fiangonana zay efa notsatsoina tamin'ny alalan'ny zavatra maro samihafa hoe ampiavana Madagasikara ampiavana malagasy fampiavana pirenena zany avy mbola hoany no sisiny ia zareo avy any sisiny natsiona reny ampanjaka inavy tangalamena zany ny andrasan'ny malagasy fampiavana fa ny fiangonana ampaitsino any fa tsy mahavita tsony reo fa vola azy zany teto dia zao ohatrany mba omena toerana kely raha atao fiteny somary manana ny otrany dia nomena sisy mbala kely toerany any fiangonana mahazo miteny ihany isy iaino asa raha isy iaino fa ipetely nahazo ny fanambarany fanan'Andriamanitra tao anatiny tao ary io sarobidy antsika kristianina lay fanambaran'Andriamanitra ao anatiny tsirairay mba samy amin'izay izy ny fanambarana atao petera zany hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra be ianao lay nirahin'Andriamanitra ianao lay voafidin'Andriamanitra ianao lay voatokana atanteraka lay hanehoana ny fahaveloman'Andriamanitra eto amin'ity tany ity fa tsy Andriamanitra maty no ivavatsika
tsy Andriamanitra tsy miasa no ivavatsika, tsy Andriamanitra tsy miteny no ivavatsika, fa Andriamanitra velona. Nanontany mpianatra ao Fasoma dia namakina ny Salamo 5:10 safady kely mba iarao mijery kely zany fahalalany ankizy ny soratra masina zany. Salamo 5:10 amin'izany. Indimy faefatra ka hatramin'ny fahavalo. Salamo 5:10 ny indimy faefatra ka hatramin'ny fahavalo. Vakina amin'ana tompo hoe volafotsy volamena ny sampiny reny, asan'ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, manan'olona izy fa tsy manomboly, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy manompeo ny tenany. Ho tahaka azy zay manao azy sy zay rehetra manotoky azy. Zany ny Andriamanitra zao tontolo zao. Fa ny Andriamanitsika Andriamanitra velona, miasa ao fiainatsika ao, any amin'ny atsiprikenasika ataon'Andriamanitra mahita hoe velona ny tompo. Eo i le mpihira malagasy anankiray efa lasa mitary vola tamin'ny fitoriam-pilazana tsara. Velona Jesosy, velona Jesosy. Fa efa tsy manazo aokon'ny mintsony zany satria efa nitadiavam-bola le firana, tena tsatso aokon'ny olona nay le manina Jesosy velona. Fa amintsika kristiana amin'ny fiangonana ary antsika fekemy zany izy natsangatsika ao anaty perikipa zany, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tsy avy amin'ny Petera zany misy Jesosy laza zay, tsy avy aminao zany Petera, fa naseho n'Andriamanitra raiko zay any an-danitra taminao zany. Tsy misy olona afaka mahalala marimarina n'Andriamanitra ny fiainana raha tsy izy Andriamanitra mihitsy no manokatra n'izay mba halala n'Andriamanitra. Zany tsy mampahagaga atsika olo manam-pahaizam-be, olona manana maizy azy jerenao fiainana na zay varavara-piangonana ratsitany ara tonga dia mpiangonana izy saina voatery tsy maintsy makaty, mety maty ny rahalany, mety maty ny havany, dia tsy maintsy makaty. Dia hitanao rehefa mipetraka eo izy olona tsy eto mihitsy fantatra indreny efa tonga eo io olona mpitoro-piangonana io. Zay reto nampianarina tiovina ny tsy masonay mahay mijery hoe ranona miaina, ranona tsy miaina, ranona maninona, ranona tsy maninona, ry manao an'izao, ry tsy manao an'izao. Nampianarina mijery an'izany zay dia mahafantatra. Lazaiko tamin'ilay lekomena zany za mijoro eto mahafantatra hoe io ranona tsy eto maso saina, maso tsy miteny. Fa ny olona no sokafan'Andriamanitra ny sainy, mahalala n'Andriamanitra dia afaka manambara manaiky tahaka nataony Petera hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Io fanekenan'i Jesosy Kristy ao fiainatsika zany fototra zay fanambaratsika hoe fototry ny fonotsika ny tompo. Raha tsy manaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy anao ianao amin'ny fiainanao, zay ny Kristy. Ekeo amin'ny fiainanao Jesosy. Marina fa efa nitsatsoiny sasany tamin'ny filazany raha navelona tao mpamakina sy fianarana soratra masina ny Romana 10:10 tao azavatiny hoe
romanina toko fahafolo indiny fahasivy sy ny fahafolo vakina andiny fahavalo fa tsy lava akory io mba hahafahana tsara mahazo an'ilay foto-kevitra fa onana zay eo akaikinao ny teny eo ambavanao sy ao amponao dia ny teny amin'ny finoana zay torinay satria raha manaiky an' jesosy tompo ambavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa andriamanitra fa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao fa amin'ny fono inoana azona fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azona famonjena dia rehefa taominanao ny fanekena iny olona dia za tsy anao zany fa fanao sekta zany gaza manaiky rehefa ny mandeha toroteny nampanao fanekena tamin'ny 28 décembre dia za efa manaiky atompo aby nga io vavanao aiza vavanao any any vavako paster aky très bien rehefa mihinambary dia ampidireo sakafonao mazavy teny io amin'ny vava fa tsy aneritreritrement j'accepte Jésus en eritreritrement fa mankatony teny tosika tsy hoe ataotao fono zany tsy atao fombafombo zany fa atao amin'ny finoana atao amin'ny fo amin'ny vava no anekeny azona famonjena dia nanaiky an' jesosy tamin'ny vavany izy Petera dia anao koa manekeny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjenao amin'ny vavanao taona am'katekomena tamin'ny alady sabotsy zay miomana eto amin'ny alitara eto fito amin'ny sivifolo mianadazy no niaran'ny tena teo dia manaiky manao le fanekeny zao fampianarana samanaka eo manao ny fanekeny ianareo sady atao amin'ny fo io no atao mafy ho ren'ny olona fa reo vavombelo ny fanekenareo an' Jesosy Kristy tahaka nataon'ny Timoty nanao le fanekena teo anatreny vavombelona maro tahaka nataon'ny Jesosy nanao le fanekena teo anatreny Pilato sy ny tsara azy rehetra manao fanekena ny olona vao mahita zany famonjen'Andriamanitra zany dia nanao Petera ianao Kristy zanak'Andriamanitra velo dia nanao fiangonana tamin'ny 20 décembre aladiny fiatsoana io zany mba nataon'ny Eritsekema ho andro ahafahan'ny Eritsekema manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy amin'ny vavana ka raha raotona iny fotoana iny mba saina manaiky an' Jesosy ny fiangonana dia amin'ny décembre 2015 reo fakahita andro misy alady ny fiantsoana ko tsisy tsono hoe rovinare zany olio taomina hanaiky an' Jesosy satria tsy fanao ny Eritsekema io zany fa fanao ny iza io fa tsy miteny dia vokatry zany fanekeny Petera an' Jesosy zany ary ho vokatry ny fanekenao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjenao amin'ny vavanao za koa milaza aminao ry Petera ianao natao hoe vatolampy ary ambon'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonana nazovy hanaika eo anatren'ny olona tahaka zany ataony Petera zany raha zany no andika anazy dia ikeko kosa izy eo anatrendraiky zany an-danitra io ny vatolampy anorenantsika ny finoantsika ny fanekenan'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana ka na ny vavahady ny fiainantsika azy tsy aresy azy ino moa zany vavahady ny fiainantsika fahafatesana zany ary antsika kristiana zany fahafatesana zany tsy dia hoe daity dia nentina teo tsiny fa ianao tafasaraka amin'Andriamanitra ianao tsy manan'Andriamanitra ao amponao ianao tsy mararaha akory an'Andriamanitra ny fiainanao maty zany olony zany amin'ny fiteniko vazivazy tany amin'ny katekomenina hoe avelonao iny mandenindeny fa tsy anao tso
fa ianao efa maty. azay manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vavany averiko io na dia mivavahady amin'ny fiaina tsy taza tsy aresy azy. Équipe brisée, une vaza, ou m'économie, la clé de l'âme, la clé de l'âme. Dia fiainao misoratra masina isika. Izy anay tanjany vavahadiny lanitra zany ao misoratra masina tsarona fampianatra sekolelady satsiny amin'ny sekolelady. Any amin'ny testamenta taloha misy lehilahy tavaona tamin'ny tompo dia lazainy hoe tsy avy ty fa izy zay lehilahy zay tsakory. Dia eo izy nanorona alitara. Aiza misy alitara? Aty am-piangonana. Tsy avy ty fa vavahadiny lanitra. Ahoana no ahafahana mitoetra ao amin'ny vavahadiny lanitra? Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao mahazo toerana ao amin'ny vavahadiny lanitra? Zay dia ilay fanalahidy nomena ny Petera. Inona nandresy lahatra anao io ho kristiana? Ary zay namakitsika ny asan'ny apôstôly toko faharoa tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo toroteny. Io ka asan'ny apôstôly toko faharoa io manomboka amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Toroteny voalohany nataon'ny Petera, vakinareo amin'ny andiny faraika amin'ny efapolo ambiny nisy 3 arivo tonga kristiana ndray andro vokatry ny toroteny nataon'ny Petera. Ina zany fanarahidy? Fanarahidy ny vavahadiny fanjakany lanitra. Toroteny ataon'ny fiangonana. Tavotony kelikely teto zay ny taon'ny olona ary izy mahay be. Ona pastery manena raha rehefa miaravava tsisy na toroteny tsony. Ohatr'izao mitsy maso mijery azy. Aona tsara anaty rangahy izy fa sy raha to. Aona tsara, aona raha tsisy na toroteny tsony. Fa mba ohatra avana ohatra ny alady voalohany hoe alady fidirana dia ela sy fidirana Andriamanitra atao dia amena dia samody. Dia alady faharoa indray ndreo tsy alady miasa dia lazaina fotsy miasa ao ataon'ny fiangonana dia atsena miasa amena dia samody. Dia alady fately dia nanana programma misy voasoratra izy tsisy toroteny ao anatiny. Anomboka amin'izay fotoan'izay tsy vavahadiny lanitra tsy mety. Efa nikatona rehefa vavahady fa tsy mila fanalahidy intsony. Omeko anao ny fanalahidy ny fanjakany lanitra. Hoy Petera, hoy ny tompo mantsitana tamin'ny Petera. Ka naelikiza vahanao ety ambonin'ny tany. Dia vahana ny lanitra. Na niza nofezinao ty ambonin'ny tany dia hofezina ny lanitra. Raha dika amin'ny teny tsotra zany dia hoe na iza ekenao hitoriana teny ny tompo ahafahany mahita ny lanitra. Dia voana ny varavarany lanitra fa niraisy sokafanao ny lanitra ho anazy. Toroteny fanalahidy. Fa na iza tsy hitorianao teny ny fiangonana. Avelanao mandeha any fotsiny izy. Tsy ampanderesinao teny tompo mihitsy izy. Any mahatonga antsika manao fampavana ny trano any. Aty fa mandre, miara mandre. Fa ny trano any mba mandre koa tenin'Andriamanitra mety izy. Fa tsy dia dessin animé fort, jeu fort na mandritry ny androm-piainany no hitanao. Dia iny mameno ny say. Dia mandeha any izy mahita tomobile dia tadida les yeux dia bakany ny tomobile dia pitika ery. Satria zay hitantao an-trano tao tamin'ny jeu isan'andro jereny io. Ampapahenoi tenin'Andriamanitra izy. Mba ilazao ny tenin'Andriamanitra izy na tsy toroteny any azy anao vakio any ny tenin'ny tompo.
izaho mba eo manao fiaram-bavaka ny an-trano trano ny tanana manao fiaram-bavaka ny an-trano tsy ampianatra n'izay tsy ny azany tsika tsy ilainareo mivavaka ny an-trano tsinareo na ny nangatanana ny laza zay mivavaka ny an-trano aza mamenatra anareo ny mayaty pastera nitsangana nitsangana fatsanganao ary ny tananao zany ny fandresena omeny tompony mino azy tsy say manaky azy masony olona manaky azy any vava renny olona reny vakombelona maro zany farikanao zany de omeny anao mifanarety ny fanjakany lanitra fa rehefa mivoro mivaravara de maniny anao afaka hiditra anao raha hiditra anao fa rehefa tsaina anao mifanarahity ohatsy ny olona re tamin'ny andronao ahy anao mandondono ambaravaranao fa tsy misokatry baravarany tsy atiamiko le fanalahito izy no a vaky tsara de misy hitoko fahenaka hatramiko fa raika miny foto tsy atiamiko le fanalahito satria tsy soafa otsisy noafa any amle nampanao azy any iza io Andriamanitra iny fanalahito tany tanan'Andriamanitra tamin'ny andronao ahy na ny diminy sampo fiara iny nomeny ny petera io omeko anao ny fanalahito ny fanjakany lanitra misokatra azy zany zao fanjakany lanitra fa mandeha zany ampiasaina zany fanalahito zany de mitoroteny anjaranao ny miditrao na hijana ny velany amen